ho antsika eto Antananarivo sy ny manodidina ary avy any amin'ny faritra ihany koa faly manasanao zahay hanatrika ny fivoriam-pifohazam-panahy izay atao ny PK0 Antanimena ny asabotsy fahatelopolo ny volana septambra manomboka amin'ny 10 ora maraina sy ny alahady voalohan'ny volana oktobra manomboka amin'ny 2 ora sasantolakandro tsy misy vidy pidirana tongava soa daholo tompo. Papa, tu es tout pour moi, Yeshua. Fiadanany samy tsara sika rehetra amin'ity atoandro ity manonona ny fahasoavan'ny tompo aminareo rehetra ambom-pionana ny fandaharana araka amin'ny 70 MHz ny maridrefy fandaharana mahafinaritra ity ambom-pionana ity satria tokoa dia ambom-pionana ny zava-misy ny zava-mitranga sy ny zavatra mafapana eto amin'ny tany sy ny firenena rehefa fotoana tahaka an'izao miaraba ny reto vahiny mahafinaritra reto ary manonona ny fiadanan'ny tompo koa amin'izy ireo izay hiaraka hitafatafa amiko eto tonga lany tsara ny sofinao fa afapana sy afinaritra ity resaka ity miaraba ny raitra miaraba ny tefy dia miaraba ny iaina ihany koa tonga eto anilako eto amin'izao atoandrotoandro izao anareo telo mirala ny fitenenana ye faly miaraba ny doda tafiaraka eto sy ny rahalahy miaraka amiko ihany koa faly miaraba antsika zay mpiaino manaraka ny fandaharana isaorana ny tompo fiadana ny tompo atsika tsiraray avy ho an'ny mpiaino isaorana ny tompo izao fotoana izao satria marina tokoa le tenite fandaharana mbo-pionana tafahoana ny mpiaino tafahoana amin'izay malagasy afaka miaino ary indrindraindrindra ny tena tsara dia hoe iaona noho ny amin'ny filazantsara noho ny amin'ilay fiainana mandrakizay ary zay indrindra no anisany fampizarana eto moa reto rahalahiko reto zay ifampiresaka ny makasika an'izay anareo fitenenana faly miaraba ny doda dia faly miaraba ny mpiaino rehetra ihany koa amin'izao rasy fotoana ifampizarana ifampandrosoana iresahana momba ny jesosy Yehoshua satria araka ny voasoratra hoe tsy misy anarana nomena antsika ty ambany masoandro akoatra n'io anarana io ihany dia io ihany no ifampizarantsika io ny ifampandrosontsika ary ny tompo ane tena anokatra ny masom-panahintsika ihany koa anatin'ny fizarana satria izy no manambara ny tenany amintsika tsiraray avy amen zay ie dia faly miaraba ihany koa ny mpiaino zay manaraka ny fandaharana miarabanao ihany koa rahalatota samy tsara mihintsy mahatokotsika fa samy hotarian'ny fanamasina ny sitrapon'ny Yehoshua sy tiana ambara no ambarantsika ary manantena ihany koa fa hitondra fiainana ny fifampizaratsika eto ho an'izay rehetra mino misy hetsika tonga dia any ampivoatrano be any mandeha faharoa izy ity raha ny fahalalako azy satria ny fotoana voalohany aonana dia 2 andro ohatry ity ihany koa le izy ary teny akadin-dramamy teny tamin'izany fotoana fa tia indray izao dia hetsika faharoa zay fakahitana iaonana sy mbola hitohizanareo amin'ilay hoe tsy miova ny afatra mbola toriana foana ilay filazantsara iverenana ny marina araka an'Andriamanitra ary namaivay be mihitsy moa namana raitra teo mifampizara tamintsika andao resahany io fotoana io sy ty zavatra mbola hijoronareo sy hitohizanareo ty hoe aiza ny lalaka le inona ny tokony atao ary manoloana ny hetsika tahaka ny tony inona reny manosika anareo mbola anohy hitory mbola tena hoe ao anatin'ny fahavononana sy ny fahazotoana foana hatramin'izao ye marina mihitsy zay misy ny fitoriana ny filazantsara fivoriam-pifohazam-panahy matetika rehefa ohatr'izao dia mampanitikitiky ny mpiaino voalohany indrindra iza ary zany miteny zany avaiza ary zany fiangonana iza ndray ary reo atoko-pivavahana avaiza ndray ary reo ary anao inona ndray satria betsaka tokoa manao hetsika amin'izao fotoana izao hetsika maro isan-karazany dia tsara foana aloha manamarika hoe tsy atoko-pivavahana ary tsy misy anarana atoko-pivavahana fa kristianina mpinotsotra mpianatra ny tompo dia notarian'ny tompo nantany rahaladoda teo hoe inona ny mampirisika ao anatin'izay tahaka ny fitiavan'ny tompo atsika satria ny tompo tia ny olona tia ny mpanota ary tia an'izay rehetra mpino ihany koa izy dia zay ihany koa araka ny voasoratra hoe fitiavan'ny tompo no mampirisika anay
ary zay fitiavan'ny tompo zay no mampirisika anay te hizara amin'ny olona te hampafantatra ny olona fa misy fiainana ao arinan'izao ary io fiainana ao arinan'izao io de mila homanina deny aty ary zay rehetrarehetra efa nandray azy nandray an' jesosy nandray an'i Joshua de fotoana ihany koa anairana ny olona zany hoe efa akaiky ny tompo a mila miomantsika mandalo zao fotoana zao a ary andao tsy hilalao am'le resaka finoana andao tsy hilalao am'le resaka fanarahana ny tompo fa tsy fomba izy io ary tsy fahazarana izy io fa fiainana izy io satria ny tompo ny teny hoe iza tonga ame fiainana ary fiainana be dehibe ny tompo tonga anafaka atsika ary zay nafaty an'ny tompo hoe anafaka atsika amin'ny fahotana ame atsika fafahana mibebaka ame atsika fafahana manatanteraka ny sitrapony ny anisan'ny manisika sy mampirisika ao anatin'izao de tena hoe amehana le izy ary mamaika satria akaiky zao ny farany variana ny olona ary eritreretin'ny olona fa zavatra atao fotsiny le fivavahana sy lay fanarana ny tompo eritreretin'ny olona fa fomba fotsiny izy io fa tena hoe fampirisihana amin'ny olona hoe izy io zareo a de fanomanana le fiainana mandrakizay ka azonao antoka ve le fiainana mandrakizay tokana ihany nefa ny lalana marina fa misy ny hetsika fa tsy izahay ny lalana marina fa misy ny hetsika sy fikarakarana atao a fitoriana filazantsara atao a fa tsy natao hitaomana ny olona anaraka anay zany satria izahay a de vovoka ary zay ihany koa de ho levina mitovy daholo ihany tsika ary tsy misy olona mahavonjy olona araka ny voasoratra fa voaozina ozy ny voasoratra zay manao ny nofosandriny a zay rehetra matoky olona zany hoe tsy hitaomana ny olona aloha voalohany indrindra anaraka anay tsy hitaomana ny olona voalohany indrindra ihany koa anaraka atoko-pivavahana satria zahay tsy anatina atoko-pivavahana raha tonga teto zay de tsisy anarana hoe avy amin'ny antoko zao na fivondronana zao na fikambanana zao fa tonga teto zay de anaranay tsirairay avy ny tononona ohatrandry Paoly rehefa nanoratra epistily de ny anara no ny soratany hoe zao Paoly andevony Masia andevony Kristy de zay koa andevony tompo tonga eto miantsoantso hoe zay tena ondro ny tompo mantsy am'izao fotoana zao de miandro fotsiny ny feoany de ozy ny tompo hoe niondroko malala ny feo atsa ny vilona atsa ny rano atsa ny loza zay indrindra satria be de be ny feo am'izao fotoana zao ary tsy fantatra tsony a sahirana ny olona zany miaino ho any zay miandro sakafo avy na fanaina ho andro zay miandro tolorana fotsiny a voafitaka satria manino satria tsy mitady fa ozy ny tompo hoe zay rehetra mitady no mahita zay mandondona no vahaina ary zay miantso ny anaran'ny tompo no vonjena ny olona nge am'izao tsy miantso ny anaran'ny tompo fa ny anaran'ny pastera ny antsony vao misy problème allo pastera ohatrany ahoana zao ny olako sy ny sisa fa ty zany a ny anisan'ny mamaky anay de hoe andao tsika hiantso an'ny tompo andao tsika hitady an'ny tompo zavatra tokana nefa ny tetavin'ny tompo amin'ny olona fibebahana fialana fahotana fekenany eloka ary zay le lalana tery io lalana io ary tsy betsaka amin'ny makany de normal tsika te moa tsika nyresaka ny am'izay hoe am'izao alohan'ny olona filazantsara diso alohan'ny olona tsy tia an'izany fibebahana sy fahamasinana sy fatahorana an'Andriamanitra zany fatahorana ny Elohim zany ny olona fa alohan'ny olona tiany euro tiany malaza tiany be tanora atony be hetsika ito a no afahana makany andafy ito ny azahoanao trano ito ny azahoanao fiara fa ozy ny tompo hoe sainy ny zavatra any ambony ary ozy izy hoe tery ny lala makany amin'ny fiainana ka vitsy mahita azy fa mikitana sy malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana de betsaka miazakazaka makany teninka tiany satria nanontany an'le hetsika anao rovina moa le hetsika le hetsika io zany ataontsika moa zany izy hoe hetsika fa en fait tsy hitako zay tenitenenana anazy hoe fotoana hitoriana ny filazany tsara izy io zay anasana atsika rehetrarehetra zay ataony amin'ny farany volana zao a 30 septembre ny sabotsy a 30 septembre manomboka amin'ny 10 ao amin'ny PK0 Antanimena zay a ny voalohany a dia ny faharoa ny alahady manaraka an'io a voalohan'ny volana oktobra manomboka amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro andro roa misesy zany andro roa misesy izy io a ary nampitondraina zay lohateny zay moa izy raha nanaraka n'le spotsika hoe fivri pifoazam-pana tsy nofo zany no velomina amin'ny fotoana io tsy hoe aomby ianao tsy hoe entiny asanao tsy hoe ho lasany andafy ianao ary tsy hoe azo vady ianao tsy zay tsy nofo no velomina amin'ny fotoana io satria ny nofo a araka nyvoasoratra hoe nofo amandra de tsy andova ny fanjakany lanitra ny tena mamaiky anay zany de hoe makaiza ny fanahinao ary mila miaona ny tompo a lay mpamonjy ny fanahy de famoazana an'le fanahy io am'izao fotoana zao mila mifo na zay mbola tsy nandray an'ny tompo na zay efa nandray an'ny tompo a de tena mila mipanjina an'izay hoe hoaiza moa ty lalany ty a
dia zay li izy aminy ambangovangony a ny amin'ny fotoana ny amin'ny voalohan'ny volana oktobra sy mifalan'ny volana septembre. Andao mena fitenenany reto rahalahy anankiroa rehetra satria matonareo miaraka eo a miray fo miray saina ary niara resy lahatra nareo ndao marina ranga atao io am'PK 0 io ary atsona ny olona rehefa alefa amin'ny onjam-peo ohatr'izao to ny fampahafantarany to ny olona ohatrotry ny ahoana no andrasanareo ho avy anohina ny antso amin'io fatelopolo sy ny voalohan'ny volana oktobra io raha nareo tompon'andraikitra zany mamaly hoe raha ho avy any nareo a dia ohatraohatran'izao anareo ny fitenenana ye ny fanontaniany doda moa hoe olona manao ahoana no endrasanareo ny tena marina ny tompony miantso fa zay fitaovana ampiasain'ny tompo iantso zay rehetra tiany hokasihana sy tiany hofoazina mandritra n'izay fotoana izay manina moa le fiarahana amin'io no atao hoe fifoazam-panahy araka le fanavanana zavainy raitra teo a efa fotoana tena maizina tsika zao ary ny olona tsy fantantsony hoe makaizy izy tsy fantantsony hoe manahoana ny momba azy a ary inona ny miandry azy dia amin'izao vanim-potoana farany zao tena mahatonga ny tompo zany tena miantso mihitsy izay rehetra mangetahitana zany famonjena zany dia tsy misy safidy io hoe olona manao ahoana na iza fa zay rehetra mangetahitana zany fiainana mandrakizay zany zay rehetra te ho afaka amin'izao zavatra tena efa tsy mandeha amin'izay laonina zao ntsony ito amin'ity tany ity voasoratra mantsy zany ty tany ty ozy izy ho levina fa ny teny koa izy no haritra mandrakizay zany hoe le olona tena mangetahitany tompo a amin'ny alalan'ny teniny te ho tafatoetra ary azo an'le tena fiainana satria za le fiainana ozy izy dia zay rehetra zany voakasika izay tena hoe mahare an'izay antso zay a dia mihitsy manantena fa ho tonga hiaraka amin'ny fotoana anankiray io misy zavatra resahany ainy iny teo hoe io fanaray ny miasa fifoazana anankiray ary eo ny mampametra-panontaniana hoe ahoana zany nybetsaka satria nybetsaka amin'izao dia mirona amin'le hoe tia ny malaza tia pasteur tia manjakely io monsieur telefona ahoana ny fipetraka izany satria le zavatra resahanareo sy raitra zao hoe tena raha zoina amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana nareo sady tsy monsieur tele nareo tsisy afisy nareo tsy malaza fa hitory filazantsara hitory fifoazam-panahy ihany koa ahoana ny fipetraka izay amin'ny firona ny be tsy maro amin'izao orasy fotoana izao verenako le fanontaniana raitra izy zany avay zany anao iny zany aona ye izako kely azy ny olona zay mihitsy amin'ny vanim-potoana zao dia tena vanim-potoana tena feno fifangaroarona ary ny zavatra tediavin'ny olona dia zay zavatra manaitra ny masony zay zavatra mety hoe ahitany hoe makary daholo ny olona tsy fantany hoe inona zava-misy ao fa rehefa hitany fotsiny hoe mirona makany daholo ny olona dia makany izy le izy nefa tsy zay ny antson'ny tompo dia zao tena enao manokana ny tompo zany tsy matetika ny tompo miasa any amin'ny mangina any amin'ny miafina raha nahitsika 12 mpianatra tamin'ny voaloha fa feno filazantsara zao tontolo zao le filazantsara tena mifanaraka amin'ny sitrapon'ny tompony tiako ambara eto efa miparitaka izy zao dia ireo azo antoka fa fanaray no miasa ao anatin'ireo piraitapo rehetra ireo maneran-tany ka raha ohatra ny olona mitady an'izay zavatra mety hoe maharesy lahatra azy amin'ny hita maso dia mety mbola ho voafitaka ihany izy fa ny zahana toetra amazy dia ny teny ihany satria ao no manamarina na fanaraka amin'ny sitrapon'ny tompo na tsy fanaraka amin'ny sitrapon'ny tompo ny lalana anankiray zay izoran'ny mpino dia zay no mahatonga nay miantso satria te hanambaran'le marina te hanambaran'le tena sitrapon'ny tompo marina ho an'ny rehetra zay mihaino filazantsara amin'izao nge ny olona mivavaka daholo tsisy anaiky an'izany zay koa mivavaka zay ary ny tena mivavaka zay koa mivavaka fa ny fanontaniana hoe le lalana izoranao ve tena mitondranao any amin'le tanjona tianao atongavana sa sosanatria lasa fitaovana fotsiny sisy ianao
dia anao jamba dia rendrika ao anatin'le mouvement ny ilazako azy angamba mouvement populaire le frona satria mirona makany ny olona dia lasa ianao mba mirona makany fa zaho toetra foana ny fanahy le tena avy aminy ve io heninao io le tena avy aminy ve io maharesy lahatra anao io sa manarakolona ianao ny olona koa am'izao manarakolona olona mihitsy ny dedavina nefa ny tompo tena miteny hoe za ihany no lalana dia andaotsika zay mahino an'izao an'izao andaotsika hiaraka anaraka ny Jesosy Kristy Yoshua Masia le tena lalana le tena fiainana ary le maharitra mandrakizay fa ny akoatr'izay dia ho levona daholo namana tefy tena marina zay nresan'ny rahalahtsika zay rahaladoda ny zava-misy zany amin'izao vaninandro zao dia araka ny efa mifampiresantsika teo ihany hoe ao anatin'ny fifangaroarona ny olona amin'izao fotoana izao anisan'ny tena mamatotra ny olona amin'izao zany dia zay resaka filany nofo zay fa ny olona zany lasa tsy mahita intsony an'le tena antony le finoany a dia le makany paradisa le makany amin'ny fiainana mandrakizay araka nyvoalaza teo hoe ny mahakasika ny olona amin'izao dia nyendrika ty avelany hitantsika zany rahalahy nyendrika ty avelany tena mipaka amin'ny olona tena hoe na ny mpitarika fivavahana dia nyendrika ty avelany no aseho mirantiranty a mba hasarika ny olona satria le hevitra apetraka amin'ny olona mihitsy amin'izao dia hoe rehefa tsara kanjo ianao a rehefa encostare ianao rehefa miajo ianao a nisy raha lazay moa tena nyteny mihitsy hoe nisy fotoana nakana amina toerana anankiray ohatra hoe dia nisy an'izay zava-nitranga zay mihitsy raha vao tsy manao costare ianao a dia tsy afaka makaty aloha ety satria izay ihany le fepetra afaka ekarany ety aloha ety zany hoe ny olona zany amin'izao dia nyendrika ivelany a no mahaliana azy kokoa fa Yeshua Jesosy a dia tsy mahaliana ny olona zany mihitsy amin'izao fotoana izao satria nahoana satria ny olona efa difitry ny fahotana io zany le tena olana rahalahy hoe difitry ny ota mihitsy le ota mihitsy zany le mbola le olana mikika araka ny Isaia toko voalohany hoe marary ana tapindoha hatrany apaladi io nefa le antony nahatongavan'ny tompo a tetỳ tany a le nitenen'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondry Elohima na Andriamanitra ositsika zay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao zany hoe nahatongavan'ny tompo tetỳ tany zany dia ny anaisotra ny fahotako sy ny fahotanao nahatongavan'ny tompo ihany koa zany ny epistiliny Jaona dia ny andrava ny asan'ny devoly zany hoe ny tompo zany raha lasa nabavy raha tonga tetỳ tany a dia nanana vina mazava mihitsy izy hoe ny anafaka atsika amin'ny fahotana ny anova ny toetrantsika mba hitovy amin'ny toetrany Jesosy Kristy mba hananantsika an'le endrika an'izay very a le tamin'ny fiandohana tamin'ny voalohany dia famerenan'ny tompo an'izay tsika amin'izao fotoana izao hoe mamerina an'le endrika izy amintsika tsiraray avy dia zay mahatonga antsika manohatra an'le fampianarana hoe milamina be ianao a tsisy olana mihitsy miaraka amin'ny tompo a makary alefa omeny tompo io visa ianao a mandeha ary etsero ianao a kanefa raha mijerytsika ny filazantsara ny epistely soratan'ireo apôstôly a dia manambara resaka fahoriana daholo arahany tompo ngera lany tena zay mihitsy hoe fahoriana no hitanareo ety atany ety fa matokio izy fa izao hoe fanandresan'izao tontolo zao dia ny fahoriana nefa ny ahafahan'ny tompo manova an'le endrikitsika hitovy an'endriny dia zay raha lasa nabavy mila tena tsarontsika izay tanjon'ny tompo izay vinan'ny tompo zay hoe ny ananantsika an'le endriny a aty anatsika ho voaforona aty anatsika dia ny tompo a no azo voninahitra hitantsika zao zay ao amin'ny Jaona toko 5:10 hoe vakiko kely ao amin'ny Jaona toko 5:10 hoe ny tompo zany mahazo voninahitra be a rehefa mitondra vo isika satria zay mihitsy ny tanjon'ny tompo antsika hoe mba amin'ny Jaona toko 5:15 hoe amin'izany no hanomezam-boninahitra ny raiko dia nitondra anareo vo be dia be ka ho mpianatra ianareo zany hoe ny tanjon'ny tompo zay koa tsy adinitsika mihitsy zay tanjon'ny tompo zay hoe natonga antsika hanana an'ilay vo dia le tany sainany amin'ny Galatiana moa zay vo zay hoe fitiavana finoana fifaliana fiadanana le vokatry ny fanahy dia somary valiko koa le fanontaniana teo le nitenen'ny rahalahy teo hoe marina mihitsy ny olona zany amin'izao rehefa mametraka fanontaniana hoe kristiany ianao dia niteneny hoe inona ny finoanareo sy ny rehetrarehetra hoe avy aizy nareo a dia nivaly teneniko an'ny mpiaino antsika dia hoe ao amin'ny Jaona toko 7 ihany koa ny tompo ny tena zay mihitsy hoe zay naterako ny nofo izy a dia nofo fa zay naterako ny fanahy dia fanahy
de ny tenany kobe de mosy mihitsy izy azagagy anao raha miteny an'izany ozy izy hoe tsy maintsy ateraka indray nareo sy ny ohatroatra zany de avy am'izay izy tena zay vakiko kely azafady indrindra lo vakina kely le andiny soratra masina jaune toko fahatelo amin'ny andininy manomboka eo amin'ny andiny faharoambe folo hoe raha ny zavatra ety atany no lazaiko ampy taminareo ka tsy inonareo ahoana ny inonareo raha milaza aminareo ny zavatra ny an-danitra aho ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra fa tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra dia eo amin'ny andiny fahafilo le misy an'le hoe zay nateraky ny fanahy de fanahy ary zay nateraky ny nofo de nofo eo amin'ny andiny fahafolo azafady namaly Jesosy ka nanao taminy hoe ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra any lazaiko aminareo marina dia manana tokoa izay fantatray ny lazainay ary zay hitanay ny ijoroanay vavolombelona nefa ny fijoroanay vavolombelona tsy raisinareo de zay le nyresahako teo hoe tsika zany rehefa nateraky ny fanahy de mikatsaka ny zavatry ny fanahy satria ny toerana misy antsika marina fa mbola mahaolona atsika de eto atantsika fa ny tena misy antsika sy ny misy ny zay manana an Jesosy rehetra de any an-danitra zany hoe ny fisainany lanitra zany manina no ampidiny aty atany mba ho hitan'ny olona ny voninahitry ny ray de zay ny teneniko hoe ny rivotra zany mitsoka am'izay tiny tsy fantatra hoe makaiza izy na makaiza de zay ny atao hoe fiangonana rahalahy hoe tsy fantatrao mihitsy ny misy anazy tsy fantatra hoe hoaiza izy na makaiza izy tsisy ny rivotra zany tsisy anarana fa renao fotsiny feoany hoe zany le feo ohatra ny tahaka ny Jaune hoe izy le feo mafy miany anefitra miteny hoe amboary ny lalany ave de zay le izy hoe maha-olombelona atsika tsy indraindraintsika tena mipetraka le maha-olombelona fa le tokana navonjy atsika maty eo amin'ny azo fijaliana ihany ary nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo io ihany no toriana amin'ny olona tsisy akoatr'izay miresaka an'io le vo io tsika eto fa misy baraingo ihany tiako mba irahana mifampizara aminareo telo mirala eto misy fotoana Jesosy miteny direct ny mpivavaka tamin'izany hoe sy nareo ary zanaky ny devoloko nareo nge tsy zanaky ny raiko izy nareo tsy ray tapo amiko fa ny ray nareo zay niteraka nareo de ny devoly de gaga be reo zay zanaky Abrahama fa zay aza atao an'izany de hoy izy Jesosy raha zanaky Abrahama nareo de nanao ny asany fa raha i Abrahama ozy tamina hitana avy ery alavitra ery de niazakazaka ny tsaina izy de nanaovany mofo sy ronono fa nareo zao mahitanahako mihaino ny feoko de tianareo vonoina satria fantatrareo hoe iza ny rainareo iza le mpamono olona hatrany amboalohany arozy koa Jaune mantsenyreo olona reo le taranaka mena rany reto anao inona ty ary nareo fa fanganareo afaka miala amin'le fahatezerana ozy ary miresaka filazantsara tsika miresaka nio asy io sy reo le génération anankiroa tenen'ny Jaune sy Jesosy reo manakambara amin'ny ovy etsika amin'le hoe misy olona am'izao mieritreritra sy misaina izy fa hoe zay mivavaka zay manompo an'Andriamanitra nefa rehefa tena confronten'ny baiboly sy ny tenin'Andriamanitra izy hita hoe tsy zanak'Andriamanitra reto olona reto misy azonareo resahana ave makasika an'izay araka ny voasoratra moa hoe zay manota dia avy amin'ny devoly ny olona rehetra zay tsy niaona tamin'ny tompo aloha dia tsy zanaky ny ray mihitsiny satria voasoratra hoe zay rehetra nandray azy no nomeny hery ho tondra zanak' Elohim dia zay rehetra mino ny anarany be dia be ohatra ny hitantsika teo misy zao nge ny olona mahay baiboly fa izy ka Nicodemosy izy mbola tsy nateraka avy any ambony izy manana diplôma théologique izy pasteur izy mitondra fivavahana ianao mpampianatra ny Israely ve ozy izy ianao ndray ve tsy mahalala an'izany nefa ianao mpampianatra ny Israely zany hoe misy olona zany mitory misy olona manambara fa izy mbola tsy niaona tamin'ny tompokory izy mbola tsy novaina le fo ary zay mihitsy ny hoe tsika tsiraray avy ange tsika tsiraray avy dia zanaky ny fahamazinana ho ny voasoratra rehefa maty ny filatsikatsika ozy izy dia niara-nanangana atsika tamin'ny Kristy izy zanaky ny fahatezerana itsika tsiraray avy zay mbola tsy nandray an'ny tompo zay mbola tsy nandalo le fibebahana zay mbola tsy nateraka avy any ambony araka ny tenen'ny rahalahy teo dia zanaky ny fahaverezana fa soa fa maty ho atsika teo amin'ny azo fijaliana eo soa ary zay rehetra mino satria zay raha tianao ny asany ray nareo izy dia minoa ny zanak'olona
minoan'izay nirany zay rehetra mino anazy a no tonga zanany ary isorana ny tompo fa zay rehetra nino an' jesosy maty teo amin'ny azo fijaliana noho ny amin'ny fahotany a de tonga am'le teneniny hoe izy namindra antsika tao amin'ny fanjakany maizina ho amin'ny fanjakany zanaka malala zay mampatonga antsika lasa zanaky ny mazava io zany tsy hoe hipetrapetraka fotsiny afa arianina ny zanaky ny devoly fa za tsy izy za nge tsy de manota be za sotro zao misy koa mieritreritra nefa hoe za marina ohatry ny fariseo za mahay baiboly a tsy za mihitsy ny lazainao fa taranaky mimena rano olokavokavo zady e olokava angamby zany fa tsy zahay fa zay ndray ve no ampianarinao inona moa ny tena problème amin'ny fariseo sy ny mpanorandalàna satria zareo nieritreritra ny tena no marina satria izy nieritreritra ny tena ny mahay sy mahalala ny famarina de ozy izy hoe raha ny teninareo hoe jamba de voavela ihany ny elokareo fa nareo miteny hoe mahiratra de nefinareo anaty fahotana de zay mihitsy le izy hoe ny olona tedaviny tompo de olona maiky ny fahotana fariseo sy mpanorandalàna tsy hitanao ny aiky ny fahotana zany hoe diso zay de zay ny atsony tompo hoe izy ary zany ny zanakindray de zay manao ny sitrapony zao ny amataranareo a zay avy amin'ny tompo sy tsy avy amin'ny tompo zay rehetra manota de avy amin'ny devoly zay rehetra tian'ny tompo de manao ny sitrapony de eo zany hoe tsika rehetra nefa ny tsara tompo zay manakare-pasoavana ny tsara ho atsika rehetra de le vavao masoa le vavao tsara zay afatra antso a ho an'ny mpanota rehetra tsisy marina na de ray akory ary fefa samy nanota izy rehetra nefa amarinina maimaim-poana ny fahasoavana noho ny amin'ny finoana lay fanatitra nataon'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana ho anahy iny ho anao iny ary na ianao rery ary mpanota teto tany de mbola tonga ihany jesosy ho fato anao teo amin'ny azo fijaliana zay mampatonga anay miazakazaka noho zay fitiavan'ny tompo zay zay mampatonga anay miantso a noho ny am'izay fitiavan'ny tompo zay ary ny tompo ny tsara be de zao tompo tsy ho avy antso marina fa mpanota mbaibebaka ho an'ny olona zany mieritreritra izy fa marina de mazava ho azy ny tompo raha tsy miantso anazy satria izy mieritreritra hoe fa marina fa ho an'ny olona mafantatra hoe misy fahadisoana de ho anazy mihitsy nahatongavan'ny tompo zay nge le mahatsara an'le izy ozy ny tompo hoe mantsy amin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo hoe mpijangajanga sy ny mpamoretra ny elo-lalana anareo a any amin'ny fanjakany lanitra satria ireo mpijangajanga sy mpamoretra ireo rehefa anjerintsika de reo ny aiky ny fahotany ny akamarony le mpijangajanga amin'izao natoko favalo ilevy zay natsona ho apôstôly a zay mpamoretra de zay zany mamaly an'le fanontaniany rahalahadoda teo anisany ihany koa somary hoe mety hoe miverina kely fa tiako resana kely hoe ny olona nefa am'izao nareo hitory fa ny olona nefa any am'izay efa be olona ny andehanan'ny olona sy zay araka le tenena teo mikidana ny lalana makany zay ary tsara be le teny nomeny tompo teo hoe mamaiky ny olona am'izao de le hita maso le ivelany le zavatra mirentirenty ety avelany a le zavatra tsara le zavatra mamirapiratra sy ny sisa rehefa mijery ny fiasan'ny tompo nefa tsika de tsy zay mihitsy raha ohatra tsika mamaky ny Ezekiela toko fahina amin'ny telopolo de ozy izy hoe fafazako rano madio nareo de adio ny fo vato ao anatinareo vaiko fonofo zany hoe manino le any am'le tsy hitan'ny olona aloha no vaiko fa tsy le any am'le hitan'ny olona tsy hitatsika mihitsy zany hoe rehefa tonga titya tany a Jesosy de ny teny izy hoe ho vaiko ny nofonareo ataoko tsara tarenareo mandresy tsara fa zay zany fo a vato sy lona fonofo a mifanahy omeko fanahy vaovao nareo ary mifanahako ataoko ao anatinareo Ezekiela 36 26 a misy an'izay iainy ie mampatsiahy an'le tantara tao amin'izao natoko faefatra le vehivavy Samaritana de fantsarinao hoe mivavaka daholy a zay koa ny mivavaka niona tamin'i Jesosy io niona tamin'ny Yoshua io vehivavy io de nisy fifanakalozana tamin'izy zareo zany hoe meorano osotroko a de tonga teo amin'le teny am'izay hoe nareo jiosy mivavaka any Jerosalema nrazatsika ozy izy mivavaka ery amin'ny rivohatra ry de namaly azy mihitsy ny Jesosy tamin'izay hoe ianareo ozy izy mivavaka amin'izay tsy fantatrareo ny fanontaniana de hoe mivavaka tokoa ianao fa fantatrao ve izy le fafahanao le masy teo amin'ny azo fijaliana ve le fafahanao le afaka mamonjy anao nandresin'ny fahafatesana ve le ifafahanao satria ny razanao ny vavaka tamina toko-pivavahana satria ny razanao ny vavaka tamina ataoko hoe rafim-pivavahana de mba atao koa ianao de mahazo antoka ianao rehefa aveo hoe satria dadabe anay efa tato fa ianao tsy niona tam'le mamonjy ianao le Jesosy Kristy androany izy tena miona aminao amin'ny alalan'izany fifampizarana zany
manambara hoe azonao antoka ve fa le ivavahanao le ifoazanao maraina rehefa lahady le anaovanao akanjo tsara tsy maninona zay fomba entinao fa azonao antoka ve fa le tena mamonjy anao ivavahanao io sa ianao makao satria efa taondrazanao io koa mantsy no mahadiso ny olona satria ny olona hoe satria dadanay tao satria ty fiangonany razanay tatabenay nanao ny fa mazava mihitsy eo amin'ny andininy faharoapolo hoe ny razantsika ozy izy nivavaka teto amin'ity tendrombohatra ity fa ianareo koa milaza fa ny Jerosalema ny tokony ivavahana ary hoy Jesosy tamin'ny raha vehivavy minoa fa ho avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohatra ity na any Jerosalema azy no ivavahanareo amin'ray fa ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny famonjena miavaka tsara ny fanontaniana dia hoe azonao antoka ve fa niona tamin'i Jesosy marina ianao fa tsy hoe satria ianao mivavaka satria ianao manao ny asan'ny tompo satria ianao manao zao zavatra rehetrarehetra zao dia ino no antoka ho anao tsika miasa satria tsika naray famonjena dia ny famonjena sy ny fitiavan'ny tompo izay nanasorany atsika tao anaty fotaka no miteraka ny fitiavana azy dia manompo azy fa tsy hoe miasa mba azahoako famonjena tsy mila anao zany ny tompo tsy mila zay avaty amintsika izy anazy zao rehetra mandray zay avaminy ntsika fa ianao midodina satria tsotra be raha misy olona anankiray tao anaty fonja nandritry ny fotoana maro dia misy olona anankiray miteny hoe voahinao tao fa aloha zah isolo anao ao na hoe ndao hiary voakitsika na hoe ndao hiary voakitsika dia ozy ndray le hoe aloha ianao raha olombelona zay dia haitsika tsara no misaotra sy makasitraka azy fa raha ny tompony nafoy ny ainy mba azahoanao ny fiainana mandrakizay dia mbola mametra-panontaniana foana ianao satria ianao mitoky amin'ny vola satria ianao mety mitoky amin'ny arena satria ianao mety mitoky amin'ny olom-patatra satria ianao mety hitoky amin'ny tenanao capable tsy zay nefa fa ny fanetretena dia izay lazainy raitra teo zay hoe ny olona tena mahazo ny famonjena ny olona voakasika ny tompo dia miaiky fa kaiza tsinitsinina zay no anisan'ny tena mahatonga anay midodina sy tery ho an'izay rehetra mandray an'izao fizarana zao hoe miverena ao amin'le namonjy anao misy raiky misy koa mantsy rahalahy le mitoky amin'ny hoe satria dadanay pastera ka zay mihitsy mantsy fandray sy ny sisa fiangonanay io ie zay indrindra nefa ny zaraka Israely mihitsy ny teny hoe ianao ny rainay Elohim ianao ny rainay fa i Abrahama tsy mahafantatra ny razany rehefa lasa any dia lasa velomo zay mihitsy miona manokana amin'ny tena zava-dehibe zay zava-dehibe andao apetrakitsika io le sary io satria misy fotoana tokoa ny olona tena zay ny jorony ny razantsika ozy izy tsy miteny hoe za izy tsy miteny hoe ny olona tsy tanàna fa ny tena nampalahelo koa ary ao anatin'io tantara io izy telo mirahalahy nahitsiny Jesosy hatramin'ny fitondrantenan'io vehivavy io any amin'ny fivavahana le resaka fa tonga hatrany amin'le hoe taty ary mivadinao eto aty nareo mivavakatsy fa le zavatra tsy fantatrareo io no mahatonga anao maka ny reto vadin'olona reto fa rehefa fantatra ao amin'izay le tena loha rano rehefa aveo rehefa meko an'le izy ianao alefanao any reo vadin'olona reo dia milamina amin'ny fiainanao ndanangehatra io le rangaho izy dia gaga io le échappatoire io le échappatoire ny olona sy inona moa ny idiran'ny fivavahana sy ny vie privé ako fa misy an'izay mihitsy le resaka ary eo ary tsika fa tonga eo amin'le teboka ny hoe amotsitra sy anapotsitra ny vai maharary ny olona ny fahotany zany ny zavatra afempeniny sy takotakomany sy saromany eo ambadiky ny endrika fivavahana ie ny zavatra rehetra tsisy miafina amin'ny Yehoshua tsisy miafina amin'ny Jesosy zany ny momba anao momba n'izay rehetra mihaino dia tsisy miafina ohatra ny vehivavy Samaritany na ahoana ny fisehoanao ety ivelany fantatra ny tompo foana ianao ao amin'ny miafina ary ianao le ao amin'ny miafina iny mihitsy no tiany ovonjena le zavatra tsy sahanao aseho ao mihitsy ny ikasihany ianao anaporofony fa mahalala ny momba anao rehetra izy inona no tranga tamin'le vehivavy Samaritana nitodika izy ary tsy navelan'ny difo le famangin'ny tompo azy fa nanino no raisa hoe ty kosa efa mihoatra zany kosa efa tsy possible ny afantarany hoe misy zavatra miafina any ambadika any ny fiainana ianao zay maheno koa manana zavatra miafina ianao amin'ny fiainanao ny tompo mahalala
fa ny sitrapony tompo aminao dia ianao ho afaka ianao azo ale famonjena dia ianao ho vavolombelony hoe teto ataloha nisy an'izao fa efa nafahan'ny tompo satria fantany fa tsy afaka hiditry ny fanjakany lanitra raha mbola mitoetra amin'io io vehivavy ingo hoe namotsitra tonga dia namotsitra izy ary ny aiky ary inona no tranga rehefa avy eo lasa izy nanambara fa misy famonjena any ao patsakanao samary iray manontolo no kokan'le famonjena rehefa avy eo ho anao zany raha mainao zao an'izao raha mainao zao fandarana zao aza vela midify ny famanginy tompo sy ny antsony aminao tsy izay no miantso fa Jesosy Kristy no miantso amin'ny alalan'izao fifampizarana zao dia mihitsy manantena fa voakasika ianao ary tena hitodika marina amin'le raino mandrakizay io mantsy zao le mahalikilika satria ny fivavahana amin'izao mangina ohatra ny tao Samaria daholo ny amin'io vehivavy io raha hitorabato reo dia mijoro hoe ndao samborona dia torahana vato ay ry zalahy rehetrarehetra ihany no client be an'ity madame ity fa tsy rehefa tonga Jesosy Kristy hoe tsy eny zaloha jiosy fa zao ianao manana etaeta avy ianao mena rano dia amin'izay ianao tsy mivenjivenjy etsony ary rehefa nyteny vehivavy io tena nanaiky daholo ry zalahy hoe mato naty ary resy lahatry ny resaka izany olona izany efa zavatra hafa mihitsy ary fantatsika ny tantara hoe ny jiosy sy ny samaritana sakay sy maso raha tokony ho fitoraham-bato sy tena totondro zany nandeha tao hoe misy jiosy tonga aty sady 13 lape zao nahoana ianao manome rano azy iza miteny aminao hoe miresahamy fa tokony ny antso azo lava ianao dia nanaovantsika angaredo natao fa olona mitsapatsapy zany fa hafa ny zavatra nisy ary raitra ye ny anisan'ny mahafinaritra amin'ny tantara io dia mamaritra ny vanim-potoana iainantsika amin'izao mihitsy zany izy io le ramatoa Samaritana mivavaka dia ohatr'izay koa tsika malagasy mivavaka be rehefa jerena ny fiainana ambadika vady anankena fahotana zany babena ihany araka ny tenena teo ny tompo nefa tonga raha tena mivavaka maro ntsika mipirofo fa tena manaraka ny tompontsika dia izy manafaka amin'ny fahotana pirofo fa tena le Jesosy tena izy no arahantsika lay midika hoe Yahvé no mpamonjy raha ny zanaka manafaka anareo dia afaka tokoa nareo dia tena afaka marina ve fa mampalahelo ohatrany hoe lasa amin'izay foana moa zany hoe nanim-potoana range amin'izao dia divorcé reo Maria nefa mpitory filazantsara paster anisany mampalahelo raha zay mpitarika anao dia ohatr'izay koa ny ao dia anisan'le izy teo hoe reo Samaritana nefa ny jiosy dia mamaritra tsika amin'izao fotoana zao mihitsy sakay sy maso reo tsika malagasy koa rasista tsika malagasy koa mpanavaka avabolokotra ary olona tsy tianao mihitsy ny ampitondra ny tompo filazantsara ho an'ny Samaritana ny jiosy tsy fampiresahana tsy izy reny tsika le atiny hoe satria tsy araky le eritreretina tsy araky le jeren'ny maso tsy araky le saintsaina ka io zany zay tian'ny tompo ampiasaina mety mainty io mety fotsy io mety bobo mety kilemaina io fa ny tompo mampiasa na ny ampondra azy ampiasain'ny tompo nge fa tsika malagasy dia ohatran'io mihitsy nay rehefa ohatra zao dia tsy mety aminay nay reo vao tsy raha paster zany anay ka tsy manana katikaty ohatra tsy avo azy zany zay fa ohatra zao saotra zao ny any aminay ara tsara sy ny sisa fa zay le hoe etaetatsika le tena fahamarinana ny olona mangetaeta amin'ny fahamarinana hoy ny voasoratra no vokisana fa mampalahelo dia zao hoe ny olona nge le fahamarinana mihitsy tsy tia ny araka le tenenao teo ary ny tompo ny teny hoe tonga tao amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy tonga tao amin'ny maizina amin'ny mazava fa alohan'ny olona amin'ny maizina toy izay mazava ary zay nefa mino ao anatin'izay ary ny tsy makivy dia zao hoe mbola misy olon'ny tompo eto Madagasikara ary tian'ny tompo ty firenena ty misy zanaky ny tompo eto dia anisany ianao le miaino amin'izao fotoana izao atson'ny tompo ianao araka voasoratra hoe raha miaino feoany ianao dia aza manamafy ny fonao idirantsika amin'ny tapa amin'ny faharoa rehefa avy eo ndao sina faingo miantona kely fa manana fotoana mantsy ry rahalahy malala isany reto afahanareo mifanatitava sy mifankahita amin'ny fanakalo hevitra koa sy mba mifampizara zay mahaterenareo sy mahafenifeny fonareo any ao amin'ny PK 0 ny fotoana amin'ny 30 sy premier faingo miverina eo zahay rehefa avy eo fa aza misaraka aminay ho antsika eto Antananarivo sy manodidina ary avy any amin'ny faritra ihany koa faly manasanao zahay anatrika ny fivoriam-pifoazam-panahy izay atao ny PK 0 an-tanimena ny asabotsy 17 ny volana septambra manomboka amin'ny 10 ora maraina sy
sy ny alahady voalohan'ny volana oktobra manomboka mirora sasany tolakandro tsy misy vidim-pidirana tongava soa daholo tompo ie tafaveriny zahay ity le fandarana resahana aminareo mantsy hoe ambom-piaonana miaona eto daholo nona sy mangetaeta ny fahamarinana ravana koa ny latabatra rehefa tsy mandeha ny fifanakalozany ravana ny latabatra satria amin'izao betsaka ary tena betsaka miopapana ny vondrombavaka tsy mpitandrina roa mpanao fotoany tsy seroa isika eto miresaka zava-panahary io moa le resahany Jesosy Nikodemosy or Nikodemosy mila teraka indray ane na dia tony mpampianatra ny Israely efa mpikirakira ny boky sy ny lalàny ny faneken'Andriamanitra tony satria tamin'io fotoana io mbola tsy tao ny Matteo, Marka, Luka, John mbola io le Ancien Testament io ny resaka nefa dia tena Jesosy ary mahafantatra tsara ny ty ranamany ianao nge ny mpampianatra ianao ny mpamoaka note ianao ny mpanome chiffrage passation ny Israely ahoana ianao ny variana rehefa resahana zava-panasy fanjakan'ny lanitra verina foana amin'le hoe rehefa resahana ny fahotana dia manginy Samaria tena mangina izy ary manoloana an'izany koa mangina ny fiangonana manoloana ny fahotana sy ny faratsiana rehefa tonga ao ny bompi dia mitsangana daholo ny olona fa rehefa resahana ny sitrapon'Andriamanitra vitsy no mitehatratra hoe tena tokony ala amin'ny ratsy mariny tsika tadiny le resaka Isaia iny rehefa nyvakina le boky dia nandrovo-damba daholo ny olona tena mariny ty saosanatsika koa nareo ampandrovo-damba olona mity antsika amin'ny 30 sy le premier ty daholo resahantsika ny zavatra tena hovoasana sy aroso hoan'ny mpanjifa amin'io fotoana io ny tsotra ihany moa zany ny zavatra afaka hifampizarana amin'izay hoe araka ny efa nizaraina teo ihany hoe tena momba ny Joshua momba ny Jesosy tena maizy anazy nafinatra be ny teneny rahalahy Doda teo ihany koa le hoe Joshua rehefa tamin'ny Samaritana dia misy zavatra mitranga sy ny rehetrarehetra ohatr'izay foana hoe zay mahatonga antsika mitory anazy mihitsy satria rehefa Joshua no mijoro eo rehefa Jesosy no mijoro eo tsy maintsy voakasika ny olona tsy maintsy attiré ny olona zany hoe voasarika ny olona satria ndry ny tompo ange tena tsara ary tena fitiavana izy tsy zay olona niona tamin'io tsy maintsy tonga dia miankohaka daholo dia zay no irina mihitsy zany amin'ilay fotoana hoe tena iona amin'ny Joshua ny olona ho afaka amin'ny fahotana ny olona ho délivré ho afaka amin'ny fanangejahany devoly tena hoe anana an'ilay fiainana fahafahana mihitsy dia iaina an'ilay fahasambarana zay ao amin'ny tompo zay tsy hita mihitsy raha tsy ao amin'ny tompo le fahasambarana resahana eto rahalahy dia tsy le fahasambarana mahakasika ny nofo fa le mihoatra mihitsy le araka ny teny soatra masina zay mbola tsy hitan'ny masonareo mbola tsy ren'ny sofonareo zay no tiany tompo ho hitatsika satria ny tompo mihitsy nge na mety teny fikasana antsika hoe hitan'izay tsy nitady azy izy ny tompo mihitsy ny teny hoe zay mitady anazy koa dia tsy maintsy mahita zany hoe io fotoana io zany tena hoe ny olona araka ny teneny rahalantsika teo hoe niondro ny tompo fantany hoe feoan'ny Joshua zany fantany hoe feoan'ny tompo zany tsy hoe zay le tompo tsy hoe zay Joshua fa Jesosy mihitsy zany mifantany ny ondriny ny feoan'ny mpamorona azy dia Jesosy zany dia zay moa tsy manao hoe fanetanana be sy ny ana sy ny rehetrarehetra fa tsotra le izy hoe alefa fotsiny ny teny dia zay mandray ny mandray satria ny tompo nge afa nanome an'izay teny zay foana koa tamin'ilay fanoharana iny nafafo ny vo dia taony nisy ny nandray dia misy koa ny olona mety hoe mandray amin'io fotoana io fa avy eo etiketony fotsiny dia avy eo mandeha fotoana indray dia alaoza ny tompo sy ny rehetrarehetra fa ny tena tadiavina dia tena hoe ho le virjiny endry ifo tena hoe le fifoazan'le virjiny endry zany zao andro faran'izao zany hoe hitsoka ny rivotra ampifo andreo virjiny endry fa ho avy mipapakatra ho avy Jesosy Kristy satria izay ny atenain'ny fiangonana amin'izao andro faran'izao zay fiverenan'i Jesosy zay dia fiomanana amin'ny fahamasinana fiomanana amin'ny tahotra ny tompo fiomanana amin'ny tena fiomanana zany an'ilay fampiakarany satria efa fantatsika fa Paoly mihitsy ny teny hoe ny tsy marina tsy andova amin'ny fanjakan'ny lanitra ny fampanota amin'ny bebaka ihany ny tafiditra zany
de nefa ny tompo a tsy manavakavaka olombelona izy anisan'ny somary ataoko faingo miatona kely le resaka teo satria nisy navoakany rahalahy raitra kely teo hoe matetika zany le filazantsara ihany koa lasa ahoana le izy zany amin'ny teny gasena le izy lasa malgasy izena le lasa ohatrany hoe lasa agasina be le filazantsara de hoe eto ihany de na zay koa tena zay zany raha mizaha reto a tsy hoe aty aminay marina fa raha mizaha reto zay de Yoshua le marina satria Jesosy no teny hoe zao ny lalana sy fahamarinana zany hoe Yoshua mihitsy le amma izy anazy mihitsy izy mihitsy le fahamarinana ty Nazaraina de zay le atateraka an'le teny teo am'izay hoe de ho fantatrareo marina de marina nafaka anareo tsy andevo de zay io fotoana io tena hoe ny tompo ane amangy any tompo ane tena ikasika ny tompo tena anafaka raha anapiko an'izay zavatra efa nambarany tefy zay a fantaninao hoe inona ny zavatra hitranga amin'io fotoana io voalohany indrindra zay zavatra hoe matetika zay tetiavin'ny olona foana inona zany ny zavatra hitranga ao tsisy lamina napetraka le izy tsy zay mihitsy tsika le tarihan'ny fanahy masina zany ny tompo no manao an'le asa le fotoana fotsiny no apetraka eto anao an'ity zavatra ity tsika fa ny raha miteny vahiny zany de hoe ny déroulement le fizotra le fotoana zany a tsisy homanina tsy programmena fa tonga de manaiky zay fitariana fanahy fa ny azo antoka de zao miaiky fahotana satria zay ny asa fanahy masina misy fiaikekeloka misy zatra maro araka le voalaza teo hiasa ny fanahy masina rehefa tena tonga zay fotoana zay satria be da be ny atsony tamin'ny farany a nisy efa raha natsiaro ianao efa nisy ihany ny fivoriam-pifoazam-panahy ohatran'iny fa fanazay ary gaga satria tena tsy azo ny saina neritreretina fiasan'ny tompo tao anatin'le fotoana zay le tsy homanin'olombelona tsy programmena zany hoe eto tsika anao hira eto tsika anao azao manao tsy zavatra homanina fa de tonga de ny tompo manao ny zavatra rehetrarehetra fa hitanao fotsiny hoe betsaka ny afaka be no voakasika be no ny verina mihitsy hoe ay ve zay le filazantsara voatory ny fahamarinana de ny asan'ny fanahy masina zay ny tena anisan'ny asan'ny fanahy masina voaloha hoe mitona anao ho ao amin'ny fahamarinana mitona anao hibebaka zay antenaiko fa ataon'ny tompo zay amin'ny fotoana rehetra mampatsiahy kely an'le fotoana ny asabotsy fa 30 ny volana septambra manomboka amin'ny folora maraina dia ny alahady voalohan'ny volana oktobra manomboka amin'ny 2 ora sasany zavatra iseho tompo malalaza araka voasoratra teo hoe ndrivotra mitsoka am'izay itsofany renao ny feoany tsy hainao izy na avaizana ho aiza zavatra azo antoka kosa nefa de zao ho an'izay fo misokatra garantia ny fiovan'ny fiainanao le fiovan'ny fiainana hoan'ny voagejany toka afaka mitoka ianao rehefa misokatra ny fonao andray an'ny tompo hoe afaka misigara ianao rehefa misokatra ny fonao andray an'ny tompo manafaka amin'ny fahotana ary azo antoka zato isanjato ny tanan'ny tompo mikasika rehefa mangeta etotsika zay fotsiny zany hoe raha ohatra tsika tiatsika iova ny fiainantsika de manatona ny tompo tiatsika iova am'le ao ahoana mandresy fahotana mandeha amin'ny famasinana mandeha amin'ny tahotra ny tompo misy fiadanam-po misy fahasambarana misy fitsarana manana fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay ary indrindraindrindra mahatsapa hoe misy tiana de izy io tiana io le pahary ny lanitra sy ny tany eny eny tianao hoe ary mila itsika zany satria tsika tsirairay avy de mila fitiavana daholo karaha te handray fitiavana ianao de sakafo fotsiny fo na am'izao fotoana zao range tsika tsy resaka hoe miandry amin'io fotoana io ianao misy ianao rehefa ivavaka amin'rindrina amin'ny efitranao magninginy ianao rery ekeo ny fahotanao mikeloka atsovo ny tompo hoe mila ny famonjenao miaiky fa matinao ny fahotako teo amin'ny azo fijaliana ianao sy zay hitarihan'ny tompo anao ao na mibadabady io koa tsisy protocole le ohatra zao ny fomba fivavaka ny anisan'ny hoe ny amin'ny zavatra hitranga ihany koa ny amin'ny fotoana zay zany ampirisihana amintsika na aiza tsika na aiza de afaka miantso an'ny tompo hoe tsy misy fotoana hoe tsy maintsy manenjika an'izao sotro zao eto moa tsika andresaka an'le am'le hoe fotoana amin'ny farany volana septambra sy voalohan'ny volana oktobra io zany de zay hoe araka ny fitarihan'ny fanahy ary ny tompo miantso atsika hivoaka amin'ny fombafomba sy ny rafidrafitra napetraka olombelona raha tonga any ianao tsisy hoe tia ny fandaharana ireto ny verset biblika na ny andin-tsoratra masina zay hovakiny ity hira fahazao sy fahazao sy fahazao no andeha ho iratsika ao de
tsisy an'zay eto mitatyrakitra ary zay koa raha lahy tsara zay amafisitsika satria sorana ny tompo maimaimpona io maimaimpona filazantsara na azy maimaimpona nareo mamineza maimaimpona ny fiakanjonao rehefa correcta fotsiny any le correcta tiako tenenina tsy hoe lobaka sy velondrirana sy cravaty fa zay azonao anaovana ka tsy mamenatra amin'ny andavanandrom-piainanao de azonao anaovana ihany koa de zany hoe tena fahatsorana zany hoe ny tompo miantso antsika zany ivoaka amin'ny rafitra napetrak'olombelona fa hiditra amin'le lamma napetraky ny tompo mba miaza rehefa andeha iangana fa zao hoe mipozetina ny ampiankorana ye zay le izy amin'ny akapobeany raitsy ohatra mampirisika ny olona zany hoe malalaka ao amin'andriamanitra ao tsisy an'le système be sarin-dozy pilava mipiripirina kely tahin'ny tompo rehefa mifankahita fiadanana sy ohatra zany ahoana mifandeha le rafitra marina satria ny olona marina nge kejain'ny système kejain'ny carré ny olona ary nareo mitady amoaka ny olona am'zany ny olona tsy mahatsiaro tena mivavaka raha vao tsy kejain'ny carré ohatra zany alao ny kavina alao ny bracelet azarandranona mivolo fa tsy mety zany mba mila tsotsotra mila tsy momoka mila manetrinetry tena rehefa miaraka amin'andriamanitra resao ny hevitrareo aty amiko moa le izy miteny ihany rahalahy fa tsika zany malalaka mihitsy ao amin'ny tompo ary afaka tsika tamin'ny fanafahana nanafahany masiatsika ary aoka tsy azony mizioga fanandevozana intsony le afaka tiako tenenina de zao hoe ianao afaka amin'iny afaka tsy manotatsony zany hoe tsy hoe afaka ianao de azo sotrona ny toka azo foana ny sigara sy ny sisa fa afaka mihitsy ary za tsy andevoziny toka misotro toka taloha fanafahan'ny tompo de tsy misotro toka tsony malalaka mihitsy ao amin'ny tompo ary tsy vesatra satria tokony hitondra fahasambarana sy fiadanana ho anao lay mivavaka sy manaraka ny tompo fa tsy tokony hitondra vesatra ianao tsy manambola ve hividanana palitao de hitady vola hividanana palitao nefa ny ao amin'ny ankonana ary tsy misakafo io zany le tsy manormalina le izy afaka tsika malalaka tsika ary teo amin'ny Auchan ozy izy Auchan farany lalàna ho fanamarinana zay rehetra miny tsy resaka lalàna be tsony hoe tsy maintsy manao zao sy tsy maintsy manao an'izao ny lalàna de tamin'ny alala mosesy tsy hiditra lala am'izay fotsika fa introduction fotsiny ny lalàna de tamin'ny alala mosesy fa mifahasoavana kosa de tamin'ny alala ny Auchan Amasia ary mifahasoavana ozy izy de mahatonga atsika andeha araka ny sitrapony tompo sy andany fitondran-tena rehetrarehetra tsy araka anazy zany hoe ny tena fahasoavana zany de zao afaka mifahotana ary malalaka amin'ny fanarana ny tompo satria fitiavana fifankatiavana zay nge nitidin'ny tompony amin'ny olona de hoe tiavo iave amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra fitiavana zany rehefa mahitsika tsy getsainy tsisy olona mihitsy nentina tamin'ny rojo via hoe andao ianao manambady an'ty rakoto ty na ty rabe ty de nitaritiny ianao hoe tena de fatorana fa malalaka safiditsika mihitsy zany io ary ianao raha ohatra teriteren'olombelona ianao amin'ny fanarana ny tompo de tsy afaka ianao zay nefa natonga ny tompo de anafaka amen ndao resahana foana satria matoa mantsy misy ny zavatra ketrehana sy masahana ohatran'izao manatanjona sy manana vina foana hoe alao ny olona ho afaka le tena fahafahana marina lazain'ny tompo hoe tsy mampitondra zioganareo mihoatra ny tia fa ny maivana mety mitondra ihany nareo fa maivana le izy tsy manasatra be io ary za koa te hiresaka mpiaino sy ny olona any tokantrano any zay manongila tsofina fotoana ohatrany tony hoe mivoatra amin'ny fiainana mivoatra zao tontolo zao ny telefona zao efa tsy le misy tosikely reny tsony fa gamba koa nefa raha nio jerena amin'ny maso fotsiny sisa de fa andeha io rehefa kelikely ny ao an-danitra koa mivoatra ny ao an-danitra koa mitombo ary ny ao ny tena maharaka indrindra nyty hoe fanjakan'ny lanitra io moa no mahatonga atsika miresaka zavatra ohatrany tony hoe efa misy mouvement ny an-danitra any misy zavatra miova sy metsika any mila maharaka tsika rehetra satria na tamin'ny androny Israely ary tonga zao Jesosy Kristy tsy au courant izy menakavy efa ao Messi mbola miandry izy de mbola mitady izy de mbola mamety na jaune azy vahoana fandeha androzoky ianao ve le safa ny andrasantsika nefa izao melo lalana ny Messi tondra famonjena ary any amponjy izy vao hitenenana hoe zao raha tenenina aminy mahiratra ny jamba hoe de mitsangana amin'ny maty hoe de diovina miboka ao anareo fitenenana eno hoe tiako resana kely le resaka teo momba n'le resaka hoe système masiana teo hoe le izy raha ladoda zany tena le izy resaka fitiavana ny ao amin'ny tompo fifankatiavana zany de raha tianao ny tompo de tsy anao zay ampalahelo anazy fotsiny ianao zany hoe zay le fahafahana mity
de ao anaty zay fitiavan'zay zany no afahako manao sitrapony afahako manao hoe ty mety amin'ny tompo de zay zany zay fotsiny tiako amafisina tamin'ilay resaka hoe tsisy lalàna be tsony fa tonga de resaka fitiavana io mpifankatio ary rehefa tena mifankaty de ohatra tsika rehefa tafalatsaka mpitiavana mbola tamin'ny vaditsika tamin'ny voalohany indrindra navita anakaizana tsika tsisy lalàna amin'ny fe mandeha tongotra tena vita olony rehetrarehetra satria zay le fitiavana de ohatr'izay koa le miaraka amin'ny tompo zany e fitiavana le izy fa ny olona nge am'izao didina hoe tsy maintsy manao an'izao ianao tsy maintsy manao an'ity tsy maintsy manao an'ity plus anao mametraka an'izay tikain'ny olona foana iny de raha vao de na amin'ny olona ary na manao an'iny a mavesatra be aminazy iny hitantsika nge zany amin'ny fiarahamonina efa hita mihitsy le olona hoe tsisy fifaliana le endrika fa mavesatra le izy fa atao le izy satria zay ny tenen'ny paster de ny soratra masina moa miteny hoe nareo izy tsy ampianarin'ny olona fa nareo efa nomena an'le ositra ao anatinareo zany hoe tsika zany rehefa nateraky ny tompo marina de manana an'le ositra ary olom-bo ositra ianao raha manana ny Joshua manana an' Jesosy de rehefa manana ny ositra io anao manana ny fanahy masina de io mampianatra anao ianao nge tsy ampianarina rehefa manana ny tompo ianao tsy ampianarina tony aza mandainga fa no le ositra ao anatinao efa fantatrao le izy tsy tsara zany tsy mety tsony zany de zay le izy hoe resaka fitiavana le izy tsy resaka lalàna be tsony a de zay ie zay mihitsy le asan'ny fanahy masina manala antsika ao anatina rafitra le rafitra zany le zioga zay napetraka hoentina manompoana zay antenaina hoe azahoana ny fanjakany lanitra zay a no nisy atsika efa atao za efa atao daholo tsika satria zay no neritreretina hoe iny lalana fa rehefa tonga ny tompo manambara aminao hoe zange efa nanafaka anao hoe manina moa ianao mbola manao an'izay de fantatra ao amin'izay hoe ay tsy le zavatra ampanaovina na isan'andro san'andro ty no lalana fa inona le za ao anatiny ny zavatra rehetra mantsy rehefa ny système mametraka azy ny rafitra de ivelany arak'le lazainao tao ianao mila isorony ty ianao tokony manao aty ahitananao ivelany iny atsapanao tena hoe ao ianao zany efa manao an'izao fa nefany a nitanjo ny tompo de le any anatinao ny tompo mijeranao any anatiny mandinika manahoana ny any any fonao any azonao le izy de zay no mahatonga ntsika hoe ny tompo te hikasika anao any anatiny mihitsy aloha mba hahafahanao ho tafahoana marina aminy tafapaka aminao ny sitrapony de inona no mitranga rehefa avy eo miseho azy aty ivelany iny tsy terena kory tsy tenenina tsony ianao tsy tenenina tsony ianao fa toa de mandeha ho azy lasa fiainanao le izy de gaga ny olo hoe way ary dota taloha tohatr'izao androany izy tohatra ny lasa tohatr'izao tsony tena ianao raha miteny hoe anazako a raha gaga fa novain'ny tompo mbola tsy lasa ny andro zay le zay ny tanjon'ny tompo amintsika fa ny rafitra mangetsa ny rafitra mamono ary ny rafitrafitra tsy antonga anao lavitra alahelo foana ianao okivy foana ianao tsy ahita fiainana foana ianao itotototo foana ianao fa ny azo antoka de ny tompo manovanao any anatiny ty manana fiainana ianao manomboka eo zany mahitsy ty resaka amin'ny 30 sy amin'ny le premier ty ary ny amin'ny mahafinaritra amin'ny olona ty filazantsara de zao iona de hitan'izao aza hoe ny ainy sy ny manontolony mihitsy no saran'io a tsy atao foany ty ozy paolika zange efa nytenenina ho faty any Jerosalema efa fantatro iny efa nyteneniny atamin'za le jamba be iny zao ny anjohanao ry Paoly atao ty asy ty ary fakasitrahana aloha no atolotra ho anareo satria na ny fandaniana ny fikarakarana sy ny raha tsy hamangaika hampandehan'io raharaha io de tena hoe tsy mbola nare antso manao antso ny MPY hoe misy azao zatsy le fait de fond ary akaherezana foana satria zay tokoa ny sara ny filazantsara ozy Paoly ny fitiavan'ny Kristy inge io manosika ana io io tsy bénéfice io tsy intérêt personnel io fa mpiara-miasa amin'ny fanjakan'Andriamanitra ohatra ny hitako ery ny tare amin'ny Pilato resahan' Jesosy an'izany ay mpitondra fanjakana ka ty tsarako ty andao fehezany zay resadresakitsika efatra rahala mianak'izay satria efa manondro ny fanjaitra kely sarany eto amin'ny fandaharana ie tsisy le fait de fond tokoa ary mamarana azy tsika isorana ny tompo raha misy lehilahy mividy omby de anazy daholo ny zanany sy ny rononony rehefa avy eo mbola tsy be vokary izy de hoe zany tompo atolory ny tenanareo ny folo anazy daholo manaraka rehetrarehetra na ny fananana na ny volana n'inona
ny feany dia hoe amin'io ny fotoanantsika zany a fitoriana ny filazantsara fivoriam-pifoazam-panahy manomboka amin'ny sabotsy a fa 3 ny volana septambra manomboka amin'ny folora maraina sy ny voalohan'ny volana oktobra amin'ny lahady izy io a voalohan'ny volana oktobra manomboka amin'ny 2 ora sasany dia fitoriana ny filazantsara eo somasia lay mpanjaka lay manafaka amin'ny fahotana lay azo antoka lay tokana azo antoka fa afaka manova ny fiainantsika manafaka atsika amin'ny ratrapo ny lolopoany tsy fahaizana mamela heloka sy ireo fahotana rehetrarehetra izay mangeja atsika sy vesatra ary maafaka mamelombelona atsika indray manome fampanantenana ny amintsika ny amin'ny fiainana mandrakizay a manome fananganana ny fiainantsika zay potika zay rava mety nohony amin'inona mety hoe miteny foantsika hoe etraketraky ny hafa fa ny amin'ny fahotantsika aloha voalohany indrindra manangana indray ny fifandraisantsika amin'ny tompo ary io le tena vaholany lalana tokana mitondra antsika makany amin'ny fiainana mandrakizay marihana foana fa tsy hitomana antsika amin'ny atoko-pivavahana izy io na rafidrafitra na anarak'olombelona na anaraka anay na amin'io fotsiny ary tsika miaona tsy maninona raisinao ny filazantsara tahaka an'le tandapa etiopiana ny toriany Filipo ny filazantsara teo amin'ny lalana tany anefitra iny zay fotsiny nibebaka le tandapa etiopiana natao batisa lasa izy ny tompony niaraka anazy zany hoe azo antoka ny fiainantsika tsy noho ny fiahiny pasterana mitondra fivavahana tsy noho ny fiahiny mpitory filazantsara fa noho ny fiahin'ny tompo atsika araka ny tenena izy rehetra eo ampelantanako dia tsisy marombaka dia zay tehanolotra atsika teaprisika atsika manatona ny Yehosoa manatona ny Jesosy fa ao amin'ny fiainana ao aminy ny azo antoka ny fiainantsika ety sy mandrakizay. Amen. Mifehiny angambany a raha narehan'ny fotoana ianao androany mahakasika ny momba an' Jesosy a dia efa fotoana koa zany zao afaka anatonanao anazy tsy voatery miandry ianao amin'ny fotoana iarahantsika raha fanirianao moa ny aona dia tsara zany a fa na tsy miaona ntsony koa ary tsika fa eto fotsiny nao mahainao an'ilay filazantsara dia minoa anazy a aza manamafiny fo aza malaky tonga dia mijery mitsara fotsiny araka ny fijeriny maha-olombelona fa antaniny tompo hoe tena avy aminao ve zany a avy amin'ny tompo ve zany teny zany a fa raha tena avy aminy zany a dia hikasika anao izy a dia hanova ny fiainanao izy a dia fantatrao tokoa ilay teny soatra masina hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy a efa lasa ny zavatra taloha. Amen. Tsokiny tapitra mametraka ny mandra-pitafa mandra-peona tompoky lasy tompoky vavy amin'ny lahady amin'ny 2 ora tolakandro ny famerenana raha tsy naharaka hatramin'ny farany ianao a zay efatra amin'ny rala kosa metraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray mandra-peonanao atsika tsirairay hafa ho antsika eto Antananarivo sy manodidina ary avy any amin'ny faritra ihany koa faly manasanao zahay anatrika ny fivoriam-pifoazam-panahy izay atao PK0 Antanimena ny asabotsy faha-3 ny volana septambra manomboka amin'ny 10 ora maraina sy ny alahady voalohan'ny volana oktobra manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro tsy misy vidim-pidirana tongava soa daholo tompoko. Papa, tu es tout